MTA manolotra ho anareo. Fitako ny aditiko. Tantara nosoratany Tojo Nirina na Nirina Andry. Ireo namelona ny tantara. Mira, Fenso, Natasha, Rawaba. niaraka tamin'ny Nialy. Nandray ny feo. Nomena nandray amam-pianina. nandrindra sy nanatotosa. Nialy. Fizarana voalohany. Indray andro aho namonjy fetim-pianakaviana tany ambanivohitra. Somary lavitra Antananarivo moa izy io, ka alina vao tonga tao an-tanàna. Tsy naposiko anefa ny zavatra niseho, fa aika nisy nanaraka hatramin'ny alako tao amin'ny taxi be. Ka toy izao ary nahazo aho. Fanakaiza izy teo ry zalahy? Aza melana raha tsy azo a. Sady tonga dia ataovy aza lamba raha tratra e. Tena mbola manenjika anahy ihany zareo a. Inona reny ataoko hoe zany efa ty tena reraka mavy. Vatako ty tena maratra. Iny zalahy, tsy lasa lavitra akory iny dia tratra e. Aza mitifitra tsolo isana aloha sao dia misy mandre eo. Sao dia anahirana. Ienjeo mafy ry zalahy. Ariza koa ianao? Sady mbola maratra be no visana be ihany koa. Jereo anie ty ianao e? Sao dia olon-dratsy? Afaka mampandroso avy ianao azafady. Rehefa tafiditra ao aho dia azaviako anao no nahazo aho. Ary fantatro ny tebotebonao fa tsy olon-dratsy izany aho akory. Amin'ny fomba hoana moa no ampidirako anao ato an-tranoko ka. Sady amin'io mbola tsy fantatra ianao. Tsy hay hoe avy nangalatra tany dia tratra sa mody aty amiko no mitady vonjy. Tsy re tompoko. Ho hitan'ny zareo ety any any miangavy re. Aleo marina ampidiriko ato an-trano izy fa toa mampalahelo fotsiny indray. Mandrosoa ary ianao e. Koa inona amin'izay ary na tonga anao ohatran'izao? Mpivahiny ve ianao sa misy olona vanginao aty dia tratralina ohatran'io ka nisy ny kafy? Angalao rano aloha dia ho tantaraiko anao no nahazo ahy e. Ty ary ny ranonao e. Misaotra anao. Ka hoeto amin'izay ary ny resaka fa mihaino ah. Sady mihinana sakafo hariva ihany sika no mitantara ianao. Misaotra ary. Ka haino tsara ary. Solofa nisy tovovavy iray nanaiky nampiatrano aho. Na dia somary ny salasala ary izy tamin'ny voalohany. Toy ny hoe olona efa mifankazary izany izahay ary mifanampy amin'izay tokony hifanampiana. Ka toy izao ny iainanay an'izany. Efa taitra ianao? Ay ianao? Efa taitra ka. Sady hitako hoe reraka be izany aho dia izay koa ngamba no tena nahitako torobe. Fa mbola isaorako be da be aloha ianao e. Ka efa masaka ny sakafontsika fa andao aloha hihinana. Miala tsiny fa kafe sy mofo ny aty ambanivohitra aty a. Rehefa kelikely manko vao mihinam-bary. Tsy maninona re izany a. Izay eo akasitrahana daholo e. Fa zao marina ho a. Hoe ahoana izay? Fa mbola tsy niteneninao tamiko anie ny anaranao tamin'ny aly le. Dia ohatrany hoe hafahafa be izany. Nefa isika samy atantrano ihany. Sady ina aloha no azoko anampiananao e. Hay ve, fany amin'ny fiantsoa fa fany antsoa ny tena anarako.
Fangamoa ianao tsy mainka hamonjy ny havanao indray ka hoe hanampy ahoana? Eny e, tokony fa ohatran'ny mahita anao rery ato dia lasa kamby indray andeha. Raha ny anara kosa fa mezan-tsoa fa ifano no fiantso anahy. Faly mahafantatra ny fano ary. Raha mazoto hijanona moa ianao dia ampio ary amoaka omby, dia avetsika miaraka makany an-tamboly sy maka kitaha, izay vao miverina ato an-trano mikarakara. Izy daholo ve izany ry fany ahy? Dia araka ao ve? Raha ny fahitako anao anie ianao rery no ato e, sao dia tokony hiantso namana ary ianao ity ka. Efa zatra re ka ahoana? Hijanona ianao hiandro trano sa hiaraka amiko? Aleoko hiaraka aminao ka, ohatran'ny tsy samy janona rery ato aho. Andao ary. Oay, ary tena mamokatra be izy izany a. Dry daholo ve ny nanao an'ireo? Anka misy namako izay manampy mamboly an'ireo. Aiza koa dia hoe izaho daholo. Gaga ihany aho mantsiko. Aleo ianao mitango dia izaho manondraka e. Amin'izay koa mba vetivety a. Raha sady hanondraka mantsy ianao ny tango tsy ho hariva be ety ve ny andro? Tsy efa ho amin'ny 10 ora sasany ve izay? Izay mety aminao ka. Izaho ka fangaron-daoka antsika koa ny no tena kanisana aty e. Fampajerijery eo ihany aloha ilay omby sao dia lasa ny tambolin'olona any a. Eny re a, fa afaka mba tantaranao anavy ny fiainanao raha tsy mahadiso. Tsy aleo very fandro efa any an-trano a. Rehefa avy misakafo harivariva iny, rehefa avy misakafo atoandro eo mantsy tsika mbola miverina miandro omboko. Fa angaha dia tena rotoroto be ohatr'izany mihitsy ny aty ka. Ie, fa ohatry ny ahoana aloha ny any Antananarivo any e. Tsy mba mirotoroto ohatry ny aty ve? Tamin'izaho tany izao no tena hitako hoe mirotoroto mitovy amin'ny aty ihany. Ho an'ny mpiasa tsy dia mody atoandro fa any am-piasana no misakafo dia hariva vao mody. Avy eo misakafo hariva dia matory, dia mifondray maraina. Aika ianao efa tany Antananarivo ary maharaka anie isika izany. Eny e, mitovy ihany izany fa ny endriny fotsiny samy hafa e. Efa azoko koa reto fa andaontsika hiala eto e. Sady ilay omby koa tsy hay nakaiza teo. Ianao koa variana amin'ny tango eto. Hoadray, eny tokoa, andraso aloha jereko. Raha nandeha nijery omby ka namerinareo omby teo amin'ny toerana famboleny fany ahy. Gaga fa nahita lehilahy niresaka taminy. Tsy sanipotra nefa fa navelako teo ny omby ary nijereko fotsiny zareo. Rehefa niresaka ela be teo anefa zareo dia hitako fa nanomboka hafahafa mifetsika ilay lehilahy. Ifany ahy kosa dia tezitra mafy sady hitako nanomboka nitomany. Nanontany azy aho rehefa lasa ilay lehilahy ary taitra fa ny avy tonga dia hoy izy tamiko. Ay, tonga ianao? Ie, saika tonga tany an-tambolon'olona nge ilay ombintsika e. Izay ny ho anefa nitenenako anao teo e. Ary andao amin'izay tsika monjy tanàna sao dia tsy masaka eto reto. Eny tokoa, ary aleo etiko ity bazary ity e. Hitako tena sahirana be mantsy indry a. Ary aleo aloha ampifalifaliana izy analana an'izany antezerana izany. Niezaka ny sangisangy amin'ny fany ahy tamin'izy nody mba analana fahanginana. Hitako tena misangy tokoa aloha izy e. Enina dia rehefa tonga tao an-trano azy dia mbola mitohy foana ny sangisangina izy. Hita sinda vetivety anefa ilay zavatra nataon'ilay lehilahy taminy. Ary ianao izany anery fa ny aka be sangisangy mihitsy e. Ary tena hitako hoe mazaka sangy a. Raha vehivavy avy any Antananarivo izao natao an'izany angamba. Tsy vita. Aiza koa e. Mitovy ny vehivavy rehetra kosa anka. Tena hafa rangahy ianao a. Marina e. Sambatra aloha izay lehilahy miaraka amindry e. Voakarakara tsara, tsy mijaly izany. Aiza koa re a. Ary misento fa misy inona? Sa nisy zavatra tsaroanao tampoka ilay zavatra niteneniko teo? Tsy maninona ka. Sady zavatra efa lasa koa ne izany e. Aleo ngamba hikarakara ny sakafontsika. Sady mino aho izao fa noana be ianao. Manomboka malahelo indray izy izany. Aleo aloha tsy hotizako tsonka. Amin'ny manaraka kosa tsy maintsy ho fantatro ny tena tantarany. Ie, tena noana be mihitsy aho. Aleo apika andry dia mora masaka koa amin'izay e.
Sady avy kitay koa nge ty dia mora masaka e. Raha afisaribao izao tena mbola ela be mihitsy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka tsy nahafoy atsony fany enina za koa aza lasa tsy mahafoy anazy raha teo. Lasa be dia be koa anefa ny zavatra haiko tao aty ambanivohitra taty. Tsy iza moa izany fa fany daholo nampianarana an'izany. Indray andro anefa sendra nividy sigara teo amin'ilay mpivarotra iray izay, hitako teo ilay lehilahy nifamaly tamin'ny fany ahy. Tamin'io andro eo anefa sady nifoka sigara no nijanona mba ahafahako mihaino resaka ry zareo. Tena manjary zalahy le sipetsy avaratra etsy a. Fa tsy mety koa tiana ny tena olonako. Fa tena manjany ery zalahy zany e. Eno hitako teny an-tamboly izy dia nampiresahako. Tsy mety tambatambazany e. Nomeko ny teny mahery avy eo. Sady lasa no fokofoko ny tomany rakala kely. Fa rehefa tsy mety azoko mora kosa anefa iny dia tsy maintsy miandry mission. Fa inona koa izany resaka henoko izany? Ary hoe inona koa izany mission izany? Tena tsy mazava amiko. Aleo aloha mody any an-trano dia any no saina izay tokony atao. Oay le aza. Fa hona koa izany mandony izany e. Fa nareo ve tsy mijery lalana ary namana? Jere raha tsy lasaka daholo le zavatra tetỳ an-tanako. Oay, tena azafady ry namana. Misy zavatra mampiasa ny saiko tampoka dia ohatran'ny hoe variana be. Ao fa apiko ianao itsipony e. Ohatran'ny vahiny aty ianao raha fahitako anao Tsy mipetraka aty moa izany e. Tokony ho fantatry daholo mantsy raha ny olona aty fa ianao rery ny tsy haiko. Sa ve diso ny eritreritro? Tena marina izany ka. Vahiny dia omaly any tonga. Misy raha saika vonjeko izay fotsiny aty dia izay no nahatonga aty ka. Ary tsy diso ny eritreritrao. Ka izay ny eo ahy e. Ka iza raha hono ny anaran'ngaka? Famezatsy tompoko. Ny akosa sy dery e. Za ndray ny tompon'ny tanàna aty. Zanatany moa izany e. Araiko daholo ny mombamomba an'ity tanàna ity. Enina dia mifarany bitika indrindra ary. Faly mahafantatra sy dera. Tsy aleo fe manaraka indray miresaka fa sao dia mitady akoa ny any an-trano e. Hainao ihany mantsy fa vahiny tenako dia sao dia hanahiranako. Homen-dalana renao e. Fa zao Hoe ahoana ry namana? Raha misy zavatra tianao fantarina amin'ity tanàna ity, na hoe tiana le nefa tsy hitanao, dia afaka atoroko ianao e. Raha mila indray ianao dia ery avaratra ery ny tranoko e. Eny ary, ao fa miteny ihany raha ohatra ka misy zavatra tiako ho fantatra, na koa hoe mety hoe ny anaran'ny tanàna tiako aleha. Ok ary. Nanomboka teo dia fantatry kelikely momba io lehilahy io. Ary teo tsy nijanonako tantatrano intsony fa variana nakany an-tsena foana. Efa ny ahy moa izany dia vaky vava sy gaga mihitsy hoe ary toa manomboka tsy mipetraka hatrany foana. Fa tao tsy mba manampy firotsony ianao tato ato e. Tao variana makany an-tsena foana. Tsy hoe tsy manampy anao kosa e. Fa misy olona tiako fantatra izay any an-tsena dia somary variana mitady an'izay aho. Sao dia tokony hiaraka aminao ary e. Amin'izay mba moramora amintsika. Aleo mandaha fa raha manaiky eto mantsy ho fantatra tanteraka momba ny sedera. Aleo ry amin'izao sady tsy mainka koa ny izany e. Fa inona ary no anampiako anao e. Variana amin'ny resaka eto fotsiny tsikako. Aleo ary ianao mampirehatra afo e. Dia izaho mikarakara ny laokantsika. Aleo fa izay no ataoko. Fa inona koa raha nahazo fany tato ato e. Tena lasa niova be izy. Tsy mety milaza mihitsy izy. Sa ve fantany sedera tamin'izaho ilay nitomany iny ka tsy sananontany izy. Dia ho lasaiko amin'ny femba mpiova azy ny hijanonana ato an-trano indray e. Mino aho fa mikaroka momba ny sedera izy ary tsy anaiky raha tsy fantany. Fa ny aho ary toa variana be ry tony e. Le afo rehefa ela be no nirehatra koa.
Hoay tokoa. Nahatsiaro ny tany Antananarivo fotsiny re fa tsy hoe misy inona akory. Tena izay tokoa ve marina sa ilay nitenenin'izay dera tany an-tanimboly iny no nalasa sainanao tampoka teo e? Ha? Na tsy hiteny amiko ary ny indri dia fantatro foana ny setroka sy ny tomany e. Ilay hoe mikaoty vehivavy fomba lehilahy izany. Fa ianao mitomany ity no tena mampatahotra anahy. Ka tiako fantatra mantsy hoe inona ny tena nataony ka nahatonga anao latsa-dranomaso. Fano tsy teritreritra be an'izany na ho tantaraiko anao raha ne mety tsy hipetraka tamiko intsony ianao e. Raha mety re dia avelao amin'izao Tsy nanaiko moa fa nitereko tsotro izao ifany aho. Rehefa tena niresaka tokoa anefa izay dia tena resaka tsy fampiseho masoandro ilay zavatra niresahany tamiko. Niezaka ny tony aho saingy tsy zakako ilay izy ka lasa nivoaka ny trano aho naka saina mihitsy. Rehefa nisitaka kely teo amin'ny tanàna io anefa dia sendra tovovavy iray izay. Fa inona loatra ary ny olona biby toetra ohatr'izany e? Vehivavy tsy manan-tsiny no isiparana herisetra ohatr'izany. Sa ve filan'ny nofon-tsotro izao? Salama tompoko. Hoay, fa iza koa ianao? Sarobidy aloha ny fiantso ahy e. Tsy izany fa hitako ny asa saina be ianao dia izay nahatonga nanantony ety. Dia izao tonga eto akaikinao eto izao. Fa hono aho raha tsy mahadiso. Manana olana angaha ianao io? Dia mba afaka zaraina amiko ve? Tena misy zavatra manahirana ny saiko kely izay fotsiny re aho. Izany ve? Dia naleoko mihitsy aloha naka saina kely aty e. Izany. Ie, fana aloha ny fiantso ahy. Fa hono afaka zarainao amiko ve ilay mampiady sainanao e? Ny etan-jaraina ange hono ka mora saky e. No tantaraiko ny sarobidy daholo ny zavatra nampiasan'ny saiko. Ary tsy nisalasala kosa izy no nihaino ahy. Nanomboka teo anefa dia lasa mpinamana izahay. Ifany lasa adingo tsikelikely. Sendra tratrariva ka tezitra mafy ifany ahy. Tsy nivakiako loha anefa izany fa dia avy dia natory. Izao ianao vao malala mody. Efa tamin'ny firy ny andro anao tatantrano tato. Jereo anie raha tsy efa mangatsiaka ny sakafo harivanao e. Fany tena avelao mihitsy aloha atory ka. Sady efa voky koa anie. Tsy hitako hoe inona ny olana amin'izany. Ha? Fa ahoana moa ny tsy ho sahirana aminao ka? Tena lasa niova be ianao ry Fano Tsy mitovy ny toetra anao tamin'ny vao tonga tato. Fany mba miangavy re avelao amin'izay aloha atory. Nanomboka tamin'ny nahafantarako ny sarobidy dia niova tanteraka indray ny fiainako. Ary notenen'ny sarobidy tamin'ny mamany koa ny fisiako. Mama! Mama! Aiza ianao fa misy vahiny any antsika e? Ato ihany ka. Vahiny iza rehetra izany? Aleo aloha izay androso dia any tamin'ny mamy e. Mandroso ry ihany ka. Izao ny aty aminay. Aleo ianao mianaka fe kely fa aiza ve dia ho fahana andresaka eto fotsiny. Aza dia misahirana rery maman'ny sarobidy mandalo fotsiny anie ahy. Na izany azy. Mandroso ry Fano aza misalasala rehefa atao voatriny any aminareo ihany aty aminay Lany ity fa leo angamba hanakatantalana amin'izay e. Sady efa misy azy koa izay ny any an-trano. Aleo ary anao ateriko vetivety e. Mandra-peona re maman'ny sarobidy Mandra-peona ry ihany ka. Arono aho sarobidy. Ianao ve mahafantatra olona betsaka aty? Fa ahoana? Ny tiako tenenina mantsy hoe misy olona raha izay tiako ho fantatra momba azy. Zany amin'izay indray aloha dia mahafantatra olona maromaro ihany ka. Fa ahoana kay? Ay, mahafantatra olona atao hoe sedera ary ve ianao e? Gaga raha nandre fa... Ay ve sedera no tiana ho fantatra e? Vadiko taloha izy iny. Maninona? Tô gaga be ianao vao niteny hoe vadiko taloha sedera. Anka. Gaga fotsiny aho hoe ianao izao ve dia efa manambady? Se efa tokony olona ohatry ny ahoana izany no manambady ka. Raha izao toe-batanao izao aloha ohatran'ny tsy mahampino Tsy mitovy ohatry ny any Antananarivo mihitsy.
Satria tokoa moa mbola mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo raha ohatra anao izao. Aleo aloha ime fotsiny. Ary toy mezanao fotsiny indray ahy. Ka ianao tsinona mampimeko. Hitanao, ny aty rehefa feno 17 taona ny tovovavy dia alefandray aman-dreny manambady amin'izay. Raha momba anay sedena indray no tianao ho fantatra dia aleo fa ho tantaraiko anao e. Ay fe mbola misy fomba ohatr'izany aty e. Izaho zao mba mieritreritra hoe efa mitovy amin'ny any Antananarivo ny aty. Mbola mitana fomba be ny aty ka, ary izay no mahatonga azy lasa sefony dahalo iny. Ary izay zany mahatonga anazy miteny hoe mission dia manafika isaky ny faritra misy azy. Manomboka eto izany alary fany dia mila manao tsongotia. Ary toa variana tampoka teo ianao e. Sa ve ilay zavatra notantaraiko teo na lasa sainanao tampoka teo? Maninona ho ianao? Ilay zavatra notantaraiko teo ve ho na lasa sainanao? Ka tsy nampoziko tahaka izany mihitsy ny fandehan'ilay tantara e. Sady aleo hivily eto fa sao dia lasa lavitra be ianao e. Eny ariko, mandra-peo ny fano. Mandra-peo ny sarobidy. Ay, tonga ianao. Efa ambony latabatra ny sakafo hariva. Ay, ary masaka aloha kosa izy izany. Aleo aloha hijery an'izay. Ary fangahy ianao mbola tsy natoroka? Miandry anao avy misakafo vao mandeha matory ka. Nanomboka oviana indray ho fa ny ahy miandry ahy vao matory. Hatramin'izay tonga dia matory ianao fa tsy miandry anahy. Androany vao hoe miandry misakafo lany vao hoe andeha hatory. Mba fanajananao re izany a. Ianao kosa izany. Fanajanana hoe? Endry fano a. Tsapako mantsy fa nanomboka niova be ianao dia izay no nahatonga nanao an'izao fihetsika izao. Ny tena marina ary fa ny ahy dia... Maninona ary fano? Dia... Fano marina. Inona vaovao sy maresaka? Elaelinareo izany tsy hita. Fa taiza foana e? Sedera, mbola mitady izay mahasoa aho. Hainao ihany fa raha tsisy vola dia tsy mihinana e. Ohatran'ny hoe mitsokana any ambanivohitra daholo izao ny tanora mamboly sy miompy fa enjana be ilay mitady asa any andrenivohitrako. Laha tiako lesy ry fano dia mampimeka. Fa ahoana ka? Raha resaka asa ny olanao dia mahita vahaolana ahy. Marina ve? Fa inona izany vahaolana izany raha tsy mahadiso? Andao ary tsika aloha hipetraka ery amin'ny sisiny ery. Andao ary. Ka eto ary ny resaka ao fa mihaino ahy. Ka ianao tsara ary aho. Noresahan'ny sedera tamiko daholo ny fandehan'ny asa rehetra. Soa nefa efa fantatro mialoha ireo teti-dratsiny ka tsy taitra intsony aho. Ary ny toerana izay tafihanay nefa dia miala 3 kilometatra ny tanàna. Izaho nefa tsy maintsy mba miteny amin'ny Fania mba tsy rorosaina hoe nakaiza indray aho. Fania ô! Avy vetivety anie ianao fa misy zavatra resahako anao ty e. Vetivety re a. Hoe ahoana izay ry fano? Mipetraha aloha ianao eto. Iny ary, inona ilay resaka tianao ambara amiko? Engany mba ilaza ny fitiavany amiko amin'izay fano. Hatramin'ny iny loza nahazo azy iny mantsy dia efa bolana izy izay nitoetra teto amiko teto. Efa niezaka mafy aho mba hity azy. Inona dia ireo teny mamy sy tambitambiny aza. Fania. Ahoana? Miandry izay resaka ao anie ahy e. Ka izao ary. Misy asa hitako aho aty. Ka tsy haiko na mety aminao na tsia. Fa asa inona izany ry fano? Ilay izy aloha miasa alina. Raha tsy hiteny aminao mantsy dia ohatran'ny hoe hanahirana aminao. Enona dia tsy mpifaninana azy tsika.
Rehefa niteny tamin'ny faniahy hoe hiasala dia hitako nangasiasy kely izy, ary ohatry ny hitako nangano hoany ihany koa ny masony. Tsy haiko hoe ilay teny tsy mpifaninana ve no mampalahelo anazy sa hoe niandry-resaka hafa avy aty amiko izy. Asa re. Ary toa malahelo be hoa ianao fa tsy mety aminao nga ilay izaho miasa alina ka. Fa tsy zaranao ary ve miasa dia mba misy vola miditra ato an-trano e? Tsy dia izany loatra ary fano. Fa misy ina ary faniahy. Efa efa-bolana sika sy ianao ny ary mipetraka tato. Efa nizaka nikarakara ihany koa nefa... Nefa maninona? Sarobidy a? Ahoana izay ry mama? Ary mba nakaiza ho aky ilay tovolahy nentin-drita tao an-trano indray mandeha iny a? Toa tsy hitako niakaty intsony mantsy. Ay ve, ka mety hoe mbola sairana kosa angamba izy koa. Fa ahoana ry mama? Sy izay tokoa anga. Fa ahoana hoeko, tsy azo kokoa ilay tianao teneny. Ohatra mba tsara fanahy sy tsotra fiainana ihany aky ny fahitako azy iny a. Lesa dia randrito toa ohatra manana toetra maramara be izany. Malefaka mba lohany fotsiny. Zao rehefa azo indri manao loham-body be fotsiny izy. Jery any ny farany lasa sefiny dalo. Zaza resadresahana an'izany setery izany intsony ry mama ka. Na mandray an'izany anaran'izany ary makaloloha ahy. Ko manina koa nefa mora anareo no miaraka any e. Za zao mbola tsy te hiresaka fitiavan'izany mihitsy. Aza mampime eo retsy a. Sa efa andro sy tia ve ataony iny. Tsy lazain'ny olona fa mantomola amin'izany ve kiza? Tsika rehefa miaraka eny an-dalana lazain'ny olona fampizoky zandro foana koa. Ndao retsy anao raharaha. Resaka tsy ho vita mihitsy raha ny antsika sindry. Aleo ary aloha avoakako ny omby dia any an-tsaha miandry amin'ny mamy e. Sa ahoana? Odio. Why? Fany marina. Fa maninona ty koa ianao? Mba mitsidika e. Sa ve tsy mety? Salama aloha e. Mety ka. Mandroso ary aloha ianao e. Oay? Salama marina aloha izay e. Ka ianao ary ty ohatra ny mamoaka ombiko. Ie. Afaka fatoraka eto ty ka. Fa andao aloha androso any an-trano e. Mama, tonga ito anay fano e. Ampandrosoa re izy a. Aleo re ety mamany sarobidy a. Tsy dia aharitra ela koa any ahy e. Izany ve? Ody any Antananarivo izany ianao io e? Anka. Nahita asa aty aho dia mety hoe tsy hitanareo matetika. Izay koa mantsy ny antony ankanesako aty e. Fa miteny ihany aho rehefa hoe ody any Antananarivo ka. Rehefa vita moa izany ny asako aty e. Satria koa moa miankina amin'izay na ny andehanako na tsy. Ay kosa efa nahita asa. Ie. Tsara re izany ry fano a. Izay mianaka koa moa eto foana e. Ka izay no antony ankanesako aty re ah. Fa aleo andeha amin'izay aloha. Andray, dia ty sakafo maraina kosa ve? Efa hoe aza misahirana ho aho. Izay fa lasa re ah. Mandra-piona ry fano e. Mandra-piona daholo e. Raha mba lasa vadiko mantsy ianao ry fano. Mety tena tsotra izao mihitsy ny fiainako. Raha lehilahy tsotra sady tsara toetra tsy mamiavina ohatrinao lasa vadiko. Sery sarobidy kely. Manono fotsiny eto ndry. Ry sarobidy a. Finona koa ty mampiainaina ndry ty e. Tsy ny omby vahana dia ndana makany an-tsafa. Way, ay tokoa. Eny rery mama. Fano. Salama ve nareo izany e? Salama tsara ka. Ary nareo manao ahoana? Zao hitanao zao e. Fa ty aloha ilay karamanareo tamin'iny e. Nareo mantsy nandrasana tao aoriana an'iny dia tsy mipotrako. Ny bandy rehetra tonga nakany karamany daholo. Tena azafady raha fa tena ohatry mivalaka be aho tamin'iny. Moko tena restory dia taraiko tao e. Raha tsy mifoaziny tao an-trano angamba dia tena tsy tahitra tao mihitsy. Tsy maninona ka.
rehefa zatra hoe foana ianao dia mandeha ho azy hoe ka ty ary raiso e nataoko anaty kitapo kely ty le izy fa tsy tiako mantsy le deradera be mason'olona e. Misaotra betsaka sedera. Dia inona indray zany izao ny plan manaraka? Andraso le ikozy azy zalahy e dia miteny anao eto ihany rehefa misy fa zao Hoe ahoana izay? aleo mba tsy ambaratelo le zavatra ataontsika ity raha misy maheno mantsy ianao anatin'io fikambanana io tonga dia maty ianao. Zany ve? Indrindra fa le tovavy ray atao hoe Fania. Fania hoe? Ie ary totaitra be ianao vao niteny hoe Fania. Mahafantatra an'izany atao hoe Fania zany nga ianao ka? Tsy hoe mahafantatra anazy ka, fa efa reko fotsiny le anarany. Ohatra ny isaky ny mankaty an-tsena mantsy dia resahan'ny olona foana izany vehivavy izany. Tiako hita izy raha izany hitanao etsy andrefa ny etsy misy azy. Aleo aloha mody tsy mahafantatra fa tsy hay izay ataon'ity eto mantsy Zay vao loza eo. Ary toa lasa saina tampoka teo e. So dia mbo mahafantatra ny Fania ary ty Fany ty dia mboto mitapy tena aleo maniraka bandrolara riva dia vitaina ny momba azy ka ohatra ny tsy atika isako ty bany ty tsy haiko ty ny apitsikilo Aleo amin'izay angamba andeha hody fa efa atoandro be koa ty ny andro. So dia mitady eo koa izay ny ao an-trano. Okay ary ao fa rehefa azo kadon'ny zalahy ny plan dia omeko anao eo ihany e. Okay ary. Faly fa niara tonga tao an-trano ny atoandro iny. Gaga ny tenaka raha hitany fa tonga dia ny atsampy tena tratrako izy. Odry, fa maninona ianao mamihana na ohatrin'io? Fa misy inona? Faly be ary foana. No heveriko fara-pitsy maraina mihitsy any ianao vao tonga e. Aika tonga atoandro ihany. Tsy azoko. Fa zanga ny tena anao hoe miasa ka. Ry Zalara mbola tsy niteny ana akory. Rehefa avy namihana azy anefa dia vao maika ny tantana indray ny tanako. Izy anefa tsy mba niteny ana akory. Ary fa maninona ho any tanako ny tantananao e? Tena mbola tsy azoko mihitsy izao fihetsika izao Efa tonga tan-trano retsika. Ka izao no lazaiko anao. Hoe maninona? Tsingeritaonako anio ka izay ny antony ireny. Raha mba teo mantsineny dia mba izay mianaka niaraka amin'ny Faly teto. Ary ilako tsindra toa ka tsy mety taminao ilay fihetsika nataoko teo dia sy faly loatra ary fa mba teo ianao Anka lasa ianao indray tio no anehoako ny fihetsem-poko. Hitako nalahelo tokoa izy tamin'io andro io ka lasa nampalahelo anahy indray izy. Efa nitantara momba moa izy ka tsy nomeko tsiny. Raha tsy haivina kely dia novonoindreo tsy mataho-tody ny reniny Fania ary mbola ikasa iveriny ireo olona ireo. Tsy maninona ka. Dia arabaina izany ianao ry Fania dia mirary soanao hatrany ary engany mba ho tanteraka daholo sy zavatra rehetra irianao. Tsy manana fanomezana ho atolotra anao anefa ry Fania. Efa fantatra re tampoka aminao ilay izy. Ary efa nandro sakafo velo ianao e. Niezaka nitady laoka tsaratsara izay takatra ny volako ihany ary fa tsy nahita. Zany ve? Fa amin'ny firy aloha izao e? Sa ve izany tonga aloha atao trano? Mbola vao amin'ny 10 ora maraina re izao fa ahoana? Ka sao dia tokony hividy zavatra atao laoka ary tsika dia ampiana zava-pisotro ohatra. Efa azoko aty mantsy ny karamako tamin'ilay niasa indray alina iny Zany ve? Aleo vidiako vetivety dia ianao mampirehatra fotsiny. Mety izany fa aza elany ianao Eny ô. Sambasamba ndre madimozely zany mba nakaty an-tseny. Ambairy anina. Ary aza sakasakanao loatra n'io ny lalako fa maika. Ty vavy ary misy vahiny anga ao an-trano izany to mavesabesatra ireny zany aron'izany. Azy idiranao ny fiainako anahy izany.
raha endry ianao dia manajany tena anao. Tsy anaiky araka amiko mihitsy izany ianao. Sao anao ataovy andohanao a. Izaho tsy mila lehilahy manana fiainana bordelina ary izaho koa tsy tia lehilahy tahaka anao. Nanaovanao andreniko ary tsy nasianao dika mihitsy. Ary mba amin'izay ry any nandehanako a. Eno ahy mbola ho avy ny anjaranao dia hitanao tsara ny azo anao. Afaka mampifilafila tsara aloha ianao amin'izao. Sady aleoko koa mandefatsy. Lasa koa e. Fa maninona ianao no ela be vao tonga e? Tsy izany rehefa nisy zavatra tsy ampy dia voatery lasa lavitra kely a. Ialana tsiny. Tsy maninona ka. Sady efa masaka koa anie ny vary ato e. Aleo karakaraiky vetivety laoko ty ary. Fantatro fa nifanena tamin'izay tera-tany indray izy matoa mahalo-kendrika be ohatr'izao. Eny fa na dia miezaka manafina aza. Aleo aloha mody fanina dia miezaka fotsiny mampifaly. Andeha mba manay tsena any ary mama. Fa anao inona rehetra indri? Misy zavatra ho jereko vetivety re a. Ay, rehefa ho any andry ary dia mba hitondray siramamy sy kafe. Efa ho lany koa mantsy ilay atoko. Hoe taty ary io bazary io e. Izay fa andeha a. Fa tsy fanizedera ve itsy hitako miresaka itsy? Sa hoe olona mitovitovy amin'ny fany fotsiny? Aleo aketsy amin'ny itsy mpivarotra iray itsy a. Eo mantsy ohatrany tsy hitany zareo. Nampiantsana hony ianao Sidera fa ahoana? Nampiantsanao tokoa. Araka ny resantsika tamin'iny mantsy dia nareva avao aho fa tanàna telo be izao no tafiantsika. Fa ny ray amin'ireo kosa aloha aleo mba atao surprise. Surprise? Ye, surprise hoa. Surprise ho. Manomboka eto aloha izany ny fany dia tsy mila matoritory intsony. Tsy hay mantsy izay tian'ilay ity ambara. Raha ny fihetsiny tamin'ny farany teo mantsy ohatrany hoe hafahafa izany. Ka andahoarisika ho any an-trano dia any an-tranontsika mandamo azy e. Sady tonga dia omeko avao samy karama ianao sao dia tsy tafandalo eo indraiko. Ka andao ary e. Sady efa lany koa mantsy ilay vola farany nomenao iny. Ok ary e. Reny fa lasa. Andeha hanafika andray hony. Fa tena tsy napozy kosa aloha hoe ifany miara-miasa amin'ny Sedera. Soa fa fantatro. Ary aleo aloha saromana ny loha dia andeha hividy izay tokony hovidiana dia mandeha mody aingana ka. Tsy maintsy ho any an-trano indray mantsy fa ano iny. Sady lavalava izany ny andro tsy maha eo azy raha araka ny ainiko teo. Ary ohatrany nahatazana ny sarobidy aty eo a. Sa ve masoko ny mandro? Ka efa tamin'ny fitora vao tafiala tao an-tranon'ny Sedera. Somary lavalava ihany mantsy ny resaka iny teo ary tonga dia eny amin'ny toerana voatondro ny fotoananay amin'ny manaraka fa tsy eo amin'ny mahazatra intsony. Rehefa afaka atsasakady ny ala tao an-tranon'ny Sedera nefa dia tena tratralina ity marina sady amin'izay efa tsisy olona intsony. Tena aloha fangainina ny tika. Oay, fa tsy olona ve izany aorianako izany? Sady amin'izay ohatra ny manara-diana. Mino aho fa ekipa andra Sedera reto. Aleo hifiainako azy ka. Zay, vao tafiolana ito lalana ito reto dia tonga dia asiako. Sady aleo hafiaina ihany ny taria. Reny fa manantona moramora. Zany ary ny daroko amin'ny lamosiny e. Io fa midaraboka. Ary izany koa ny daka eny amin'ny takela-kibo. Izay fa vao mafimafy dia tsy tafihetsika intsony. Ary aiza ilay iray toa tsy hitako? Hoay, tena misy mitifitra izany. Tena aloha miala eto malaky a. Maty aho marina. Kay, tena vonfihako. Marina raha tafatsangana eto aho. Kay, tena mbola manenjika aorianao likary.
Inona ry fika? Tanterak'izay derayana nefa niteri-dratsiny fa saingy tsy nahavoana akory izany. Rehefa tonga tao an-trano kosa dia taitra tampoka fa niany nahita fa reraka mafy ary tena mbola feno rano patalohako. Nitomany nefa izy sady nalailobe anahy koa. Fa iza koa ary izany mandondona efa amin'ny alina be izany e. Ary tena mandondona mafy mihitsy anie izany e. Aleo jerena malaky. Fa nanino ianao? Ary toa mbola maratra be koa nge izany tongotra izany. Fa taiza ianao? Ary iza koa nanao anao an'io? Kay, fa ny marary ahy e. Tena reraka. Ahoana tao avy eto amin'ny sandriko ny tananao e. Dia ao sakelehako ny valahanao. Mitery amiko a? Zay. Eo dia mitsotralo eo mifarafara eo fa karakaraky vetivety miferinao. Jereo ny raha tsy ralina be ilay diam-baly e. Mba moramora ihany fa ny tena marary anie. Kay. Ay. Miaritra kely moa e. Eny rea. Zay dia afaka. Ary aleo amin'izay fatorana dia mijanona ilay raha mitsiminika be teo. Vity ity fa matory amin'izay a. Raha misy zavatra ilainao anahy dia atsoa fotsiny a. Ary fa maninona ho akifano toa tsy nandalindalo taty intsony. Tsy efa ho ray volana ve izay? Na za koa ary mama mba gaga e. Nefa tokony ankaty mihitsy izy izao. Fa tokony ahoana ary sarobidy a. Tsy azoko kondry. Hita mama ilay zanaka ny an-tsena farany teo iny. Tena ninona rehetra? Hitako ny resaka tamin'izay dera ho afahany. Fa loza ny hery mama e. Loza hoana? Tsisy zava-pantatro mihitsy koa ny resaka indri. Manina nefa izao raha to dia tsorina fotsiny resaka fa tsy eo indri be safara be eo. Mama koa hitako ny resaka ho azy dera tsy fahany. Dia no mama ny resaka izy roa lahy e. Araka ny filazandry azy teo nika izany dia hoe dalo koa fano hoe. Ena ry mama. Ary izay ny antony mahatonga azy tsy mankaty mihitsy io. Tsy mino an'izany ary sarobidy a. Tovolahy tsotra kely sy malefa koatra ny ve amindry dia vita an'izany. Kosa e. Tsy hoe izay olona miresaka amin'izay dera rehetra izao nika dia hoe dalo daholo e. Ndry mihitsy nefa mankala an'izay dera dia izay mahatonga ndry mihevitra an'izany ngamba. Mama koa tsy mino mihitsy. Nisy taona raha ny sedera nanome vola amin'ny fany. Tamin'ny sakaosy kely mihitsy ilay izy a. Dia avy eo fany nividy zavatra be dia be. Tsy efa manetsy ireny zavatra nividiany ireny. Ary andao anao rarafatsy. Resaka tsy mitombo raha izay ny endry. Eno ahy e, aza mino foana. Efa tsy maninona intsony ve ianao ry fa tena matahotra mafy mihitsy tamin'ny alina iny a. Efa tsy dia maninona aloha ahy. Somary manaikitra kely fotsiny sisa. Fa vetivety kosa ilay fery dia mikombona. Fa fanafodinana nampiasainao indro fa ny aty re tsy misy hopitaly na dokotera. Fa raokandro misy aty. Fitsaboana nentim-paharazana moa izany e. Natoraly avokoa. Ay, raha tany amin'ny hopitaly na dokotera mantsy izao iny ohatran'ny mbola tsy sitrana iny hatramin'izao. Fa inona koa ty mampisaintanao tampoka teo? Tsy maintsy mbola handeha hiasa ary fa niara riva.
Za nefa tena ohatran'ny mbola mandringa. Tsy laiko mivoaka eo ianao a. Ianao mbola marariko hiasa ahoana. Iza ny patron anao dia akanesako amin'ny vetivety. Ka manjary tsy misy vola miditra ny ato an-trano e. Aiza koa dia hoe vehivavy indray no amelona lehilahy. Tsisy an'izandry fano a. Izao no lazaiko anao a. Ny vehivavy mikarakara ny lehilahy dia ny lehilahy kosa mitady vola ao an-tokantrano. Koa raha misy mahazo ny anankiray dia mifampitsinjo. Fa tsy manao izay tiana atao akory. Izay ilay hoe mifanampy eo amin'ny fiainana fa tsy tia tena e. Eny e, marina aloha izany e. Aleo ekena ny teninao ary fa aza makany amin'ny patron ako fotsiny a. Tsy tonga niaraka tamin'izay dera iny alina iny satria za mbola tsy afaka nandeha tsara. Ary mety efa fantany angamba fa maty aho satria naniraka ny namana izy tamin'izany nataony nakany an-tranony. Maty ny zalahy kosa angamba izay ilay kiarolahy iny matoa tsy mipoitra intsony. Malalaka amin'izay izany ny lalana fa any amin'ny kalafana izao no misy eo amin'ny farany. Fa tena hitako vomafy aloha baininy kely. Raha ny filaza amin'ny beloha koa dia voatifitra izy satria feno raty eo amin'ilay toerana. Oay, tsy mamivety tamin'ny manatona ity ary tao mandringana izy izany. Fa naninona ary? Fa maninona ianao izany? Tsy maninona ka. Salama daholo ve aloha nareo aty e? Ie, salama tsara izay tsy mamaka. Fa ianao ary ity tao mandringako. Ary maninona ianao izany no misaron-dobe? Sa misy olona tsy tianao hitantarehanao? Tsy izany rehefa sendra nandeha dia ohatran'ny silifatra kely dia nianjery e. Dia izao hitanao mandringa izao. Mandaingo fany. Tsy te hilaza ny marina amiko izy. Mino fa mety nanafika izao na voanio. Jery ary ny pataloha mbola misy rà. Ary toa variana ny banjina sarobidy. Sa ve tsy kariny hoe misy rà ny patalohako dia mieritreritra zavatra ary izy. Arona sarobidy a. Ao ve mamanao izay e? Tsy ao izy fa mandrosoa aloha aty an-trano e. Dia atao ianao miandry anazy fa mbola lasa mividy kafe siramamy mantsy izy. Aoka izao ka. Aleo aloha andera izany. Rehefa tonga eo fotsiny izy dia teneny hoe nandalo teto ny fano hoe. Eny ary, ao fa ataoko tonga ny afatra e. Mandram-peona sarobidy a. Tadidiko ny andro anaovana fanafiana faharoa ary tsy napozin'izay dera nefa ny fahitany anahy. Tena gaga izy. Tamin'io andro eo anefa efa afaka nandeha tsara. Oay, fa tsy fany ve ty tazako ity? Fa nga tsy maty indray. Sady toa mirijarija be koa. Tena tsy mazava amiko izao ka. Sa ve nandainga tamiko izany beloha? Fany marina. Fa taiza koa nareo tamin'ny fotoana amin'ny fanomezana e. Toa tsy hitakory. Nefa ny avance efa lasa nareo. Zay dera. Tena miala tsiny nga fa nisy olona narary tao an-trano dia tsy afaka nivoaka ah. Efa saika nakany an-tranonao mihitsy fa tsisy mpiambina ilay marary. Izany ve? Mirary fahasalamana ho amin'ny marary izaniko. Tena ho salama tokoa ny marary. Ary tsy izany fa izao mibandy manoloana anao izao. Ka ahoana sy ahoana mipaikady e? Aiza izany sika izao ny andeha hanafika indray. Ny andro sy ny ora fotsiny mantsy ny teneninao anahy tamin'iny fa tsisy toerana. Ay tokoa moa. Ary atapy-tanàntsika mandeha. Dia mizara roa ny ekipa amin'io. Ny ekipa voalohany miaraka aminà sy beloha ary ny ekipa faharoa kosa miaraka aminao sy baininy kely. Mety izany. Ka andao amin'izay ary. Dao ary.
Ary tena tsy misango mihitsy lika maty reto a. Sady to dia mitifitra tsy mba manao tifidanitra kosa. Zaho kosa aloha tsy mba hiditra amin'ireto oloreto izany a. Aleoko mialangalina dia tsy poniko tsirairay eto daholo reto, sady amin'izay mba ohatry ny hoe voatifitry ny fokon'olona. Aleo izay rangana atao a. Aleo amin'izay maka toerana tsara eto aloha. Izay miditra eto dia rafy aleko avy hatrany. Iny misy ray. Izay fa vony lohany. Izy indray misy ray. Izany ary tatazo e. Iny fa vony ray koa teo akaiky ny fony. Ary ohatry ny mitazona vehivavy anery zala zany. Sady amin'izay ohatry ny banderole be izao. Vao mitetiky nikasy tanana eo reto dia ratako. Hoay, ary efa tafavoaka ny zala daholo ny omby izany a. Aleo aloha sady manao tifidanitra miala moramora dia amin'izay tsisy mahatsika. Ary nanahoana ry zalany tany aminareo a? Nitaty aminay endry be daholo a. Hoay, ary nakaizy doda sy laza ary tsito. Tena enjana be sy dera. Sady tena tsy nampozonay mihitsy e. Fa ahoana e? Bandy folo any ianareo amin'ny tany e. Sady efa manana basy ray avy. Tena kely aloha ilay tanàna e. Fa mety misy any ivelany angamba nanampy an'zareo tao a. Mandaingy lety. Ahoana moa no momoko an'izany? Ary tsy mba manao traka izany izay a. Hafahafa. Tsy maninona ary izany e. Tongavana izany raha pitso atoandro avy misakafo. Voaray, dia afaka mody amin'izay a. Petrahany tao nanomboka ohatran'ireny fiainam-pivady ireny, lasa mifandray am-po. Matetika ary zahay misangisangy alohan'ny atory. Marihana nefa fa samihafa ny hevitra amin'ny fatoriana sy izy. Ary ianao aty tena be sangisangy a. Efa tetrako mihitsy re izany a. Sa ianao tsy mahazaka sangy? Ka indraindray ange sangy mahery ny ataonao e. Misy aza ny sanginao ohatry ny hoe mistery be amiko izany. Tsy haiko inona ny dikany. Fanina mihitsy aho indraindray. Aiza koa e. Dia tsy sangy amiko intsony izany ianao. Antsy hoe izany kosa ka. Fa ohatry ny hoe manao sangy mifankatia izany ianao. Sa ve izany diso fiaino? Fano a. Dia atory angaha ianao izany? Aleo tsy tohizana intsony fa izy koa ohatrany tsy miraika izany. Andao amin'izay atory fa reraka be aho izany ka. Sady mbola be koa ny atao raha pitso maraina. Eny ary e. Tafandrimandry ianao. Ianao koa? Izay fa hamonjy ny efitranoko a. Ohatry ny te hilaza zavatra foana fa ny aho fa tsy haiko hoe inona ary. Sa ve ireny sangisangy ireny porofo fa tsy samy tenana amin'ny vantana izy? Tena aleo angamba atory amin'izay fa tena manaikitra koa izany torimaso izany. Odry, fa ny fa ngaha MTA nanolotra ao anareo teo. Vitako ny aditiko. Tantara nosoratany Tojo Nirina na Nirina Andry. Ireo namelona ny tantara: Mira, Fenso, Natasha, Rawaba. niaraka tamin'ny Nialy. nandray ny feo Nomena nandray mampianina. nandrindra sy nanatotosy. Nialy. mbola hitoy